donc resika teny any amin'ny epistily soratany jaune ianareo izy tsy mila ampianarin'olona fa le osotro aminareo no mampianatra anareo aiza misy an'izay firy 227 sotra jaune voalohany toko faharoa sotra jaune voalohany toko faharoa andininy fahenina amby roapolo jaune voalohany toko faharoa andininy fahenina amby roapolo jaune voalohany toko faharoa andininy fahenina amby roapolo izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianariny anareo ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany amen io teny io zany tiako zaraina amintsika aloha alohan'ny anaovana ny fampianarana hoe alohany hoe misy olombelona mampianatra na misy boky vakiana na misy toriteny arahana na MP3 na MP4 na misy radio enona alohan'izay rehetra izay inona ny tokony ho amintsika mampianatra fanamasina io teny io dia milaza izy hoe le ositra andraisinareo taminy no mitoetra ao anatinareo ary io no mampianatra anareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo zany akory tsy midika hoe za zany tsy mila mpampianatra tsony tsy zay ny fandikanan'ity hoe tsy anatra tsony aho zany fa efa misy an'io ositra io dia io no mampianatra anahy fa ny tian'io ambara dia zao ao aminao le ositra dia tsinona fa le fanahy masina zay voarainao rehefa nanolo tena ho an' Jesosy ary vao hisy tombo-kase ny fanahy masina ianao dia io fanahy masina io voalazan'i Jesosy hoe manino ny fanahy masina io inona ny asany io mitarika amin'inona mitarika amin'ny marina rehetra io fanahy masina io no mpampianatra zany hoe rehefa misy toriteny raisinao ohatra mampianatra eto rehefa misy fampianarana renao amin'ny radio rehefa misy boky vakianao rehefa misy mpampianatra mampianatra anao any hafa akoatran'izay eto avy aloha ibahana fanahy masina ny fanahy masina no ataoko hoe manamarina hoe araka ny tenin'Andriamanitra ilay zavatra zaraina na tsia izay zany ny tena hoe vanim-potoana farany zao ary militsika tena miantehitra zato isan-jato amin'io fanahy masina io eo ny mpampianatra fa akoatran'izay mampampianatra eo eno ny bitsika ny fanahy voarainao le fampianarana voarainao le zavatra henonao fa mivavaha amin'izay avy eo raiso ny tenin'Andriamanitra dia iny fanahy masina iny iny ositra iny miteny aminao ty marina ty diso ty marina ty diso ty marina ty diso nysoratanao aniza moa io epistiliny jaune io aiza no ahitana an'izany aiza no ahitana hoe soratanao aniza ny epistiliny jaune rehefa hijery epistily sika na hijery boky soratana dia any voalohany ihany ny hijerena azy hoe Paoly mamangy ny fiangonanao Korinto Paoly mamangy Petera mamangy ny zanak'ampelezana rehetra any Ponto sy ny sisa dia jereva amin'ilay jaune hoe soratanao aniza moa io jaune voalohany toko voalohany mahita an'izany eo atsika tsy mahita ny
tiana lazaina amintsika dia zao tsy hoe ny soratana ho anina pastery ity epistily ity na hoe ny soratana ho amin'ny mpaminany ka hoe ho amin'ny mpaminany ihany le ositra azonareo le izy tsy hoe ny soratana ho an'ny apôstôly fa ny soratana ho an'ny zanak'Andriamanitra zay io epistiliny jaune io ny soratana ho an'ny zanak'Andriamanitra ny dikan'izay le zanak'Andriamanitra manana an'le ositra mampianatra mitarika amin'ny marina rehetra azontsika zay tsisy zany hoe le olona manana ny ositra ihany pastera apôstôly mpaminany reny nandroatana an'ity dia reny le manana ny ositra ampianarina sy tenenina fa ho any zanak'Andriamanitra Efesianina 1:7 ny fanamasina zay nanasiavana tompo-kase ny fanamasina zay nanasiavana tompo-kase manamarina fa zanak'Andriamanitra ianao ary ny fanamasina iny avy eo no mitarika anao amin'ny marina rehetra ny taratasy raha ohatra ianao hoe misy olona andefasanao taratasy ho alefanao any France raha alatsaka ao fotsiny ino anaty boîte aux lettres tonga any ve iny tsy tonga any iny mila maninona aloha ianao mandoha vola dia avy eo manisy tampon manisy cachet dia rehefa misy cachet iny timbre zay iny vao lasa ohatr'izay koa zany tsika hoe lasa tsika hiditra ny fanjakany lanitra ary tsika ho fantatra Andriamanitra misy cachet tsika aloha dia io cachet io fanamasina halleloja mazava amintsika zay hoe ataoko hoe teny aty ampiandohana fotsiny zay fa tsy zay ny tena ho resahantsika dia misy amintsika teo tamin'ny heriny misy tsy teo tamin'ny heriny fa zao vao tonga eto le fampianarana ity zany fampianarana ho an'izay zanak'Andriamanitra ho an'izay efa nanolo tena ho an'i Jesosy ho an'izay efa nateraka indray zay zany le izy satria hono voasoratra tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy rehefa teraka indray ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mila mitombo izy tsy mety raha hoe teraka ny zaza dia tsy omenao sakafo na ataonao tsy zarizary ny sakafo dia lasa tsy ara-dalàna ny fitombony tsy ara-dalàna ny fitoerany tsara ao amin'ny tompo tsy ara-dalàna ny akora ao anatiny dia marary marefo izy dia hita ny lesoka amin'ny filazantsara amin'izao fotoana fa be da be ny olona ny hoe iza no atao batiza vita batiza iza nanolo tena ho an'i Jesosy vita nanolo tena ho an'i Jesosy avy nanolo tena ho an'i Jesosy ndala amin'izay ary dia misy lesoka iny hitanao iny olona afaka 3 taona mbola ronono ihany ny sotrony normal ve zany tsy normal zany raha zazakely efa tokony tsy sotro ronono mbola misotro ronono foana misy tsy mety zay raha nateraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra nefa amantaona natao foana nefa mbola ronono ihany ny sotrona misy lesoka zay dia zay mahatonga natonga ty fampianarana ity hoe ho an'izay nateraka indray marina ao amin'i Jesosy nanolo tena ho an'i Jesosy efa nandray ny famonjena mila mitombo amin'i Jesosy izy mila mitombo amin'i Jesosy izy mila malala ny fahamarinana ten'Andriamanitra rehetra izy halleloja dia le fahamarinana araka ny ten'Andriamanitra rehetra mampianatra azy hitombo tsara ao amin'i Jesosy mba tsy ho voafitaka tsy ho zaza intsony zay lazay Paoly any amin'ny Efesiana tsy ho zaza intsony nareo dia agilangilana fampianarana maro diso isan-karazany fa mba hitombo amin'izay aloha dia ao amin'i Jesosy dia zay ny anton'ilay fampianarana zany hoe misy fotoana zany tsika hianatra mandritry ny alady maromaro mety hoe fanelanelana dia misy fotoana efa hoe tapitra amin'izay ampy zay pazay dia tsisy tsonindray aloha dia vita reo dia misy hafandray tonga eo ianarana amin'ny baziny nareo zay kasi antompo amin'ny fanahiny mety nareo indray mampianatra avy eo amen fa ny zava-dehibe dia zay hoe ianao malala an' Jesosy tafatoetra tsara ao amin'i Jesosy misy tanora iandraikitra n'izay tanora manodidina azy misy ray aman-dreny mbola hoe iandraikitra ihany koa izay tanora fanahy fa mila mirosotsika ao amin'i Jesosy amen dia izao zany rehefa hianatra tsika araka rehefa teneniko tamin'ny heriny any asivo famatoram-potoana zany hoe rehefa mianatra ka isaka alahady le fotoana dia izao tonga raha-potoana isaky ny alahady fa tsy tonga dia tsy tonga dia tsy tonga manjary mandringa ilay zavatra raisina fa misy zavatra efa ataoko hoe paka zany le izy tokony ho fantatra dia tokony ho feno iny zany mba haraitsana an'le izy tsika zay dia izao foana ny atongavana amin'ny fotoana zany raha vonona hianatra tokoa tsika ary me mandroso mbola misy tsy mifampiresaka moa amintsika zay tonga eto misy efa nifampiresaka fa mety misy afaka mandray anareo ihany rehefa avy eo na fotoana manaraka mbola fampidinidinika ny amin'ny hoe
fiainam-panahinareo ny amin'ny fahaterahany indray ny amin'ny fitombonareo tao am' Jesosy izay hoe tokony ho fantatra rehetrarehetra fa ilaina koa ny mahafantatra an'izay. Zay no ela fandaontsika hianatra tenin'Andriamanitra momba ny resaka hoe Babilôna. Mety misy efa mahalala ny hoe Babilôna. Mety misy mola tsy de mahalala zany hoe iny zany Babilôna zany. Fa rafitra anankiray tena mipetraka am'izao fotoana io resaka hoe Babilôna io. Tamin'ny toroteny miomana efa nisy lazaina ihany resaka Babilôna saika vao tsy ela zay tany amin'ny resaka hoe tantara fiangonana ihany koa efa nisy soratana zay resaka Babilôna fa amin'ity androany ity zany tiako hiverenana le izy. Atao hoe tsy nijeren'le miomantsika, tsy nijeren'le fampianarana resaka fiangonana, mety efa nisy neta zay, misy tsy mbola neta zay misy de apetraka tsara ny amin'ny hoe Babilôna. Inona moa no atao hoe Babilôna? Izany Babilôna, avy aizany Babilôna ary manahoana ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany hoe Babilôna. Zay izany no malala izany Babilôna ary. Aiza faty. Misy teny. Oviana nanomboka zany hoe Babilôna zany. Aza menatre. Aiza misy hoe resaka Babilôna voalohany ary tonga de resika baiboly. Genesisy toko Genesisy toko 1:10. Genesisy toko 1:10 Zay. Saotra tamin'ny nananganana ny tilikambo ny Babela. Nanomboka teo le resaka hoe Babilôna, Babela. Enoy tsara ny fampianarana, mandray naotanareo tsara, mandray tenin'Andriamanitra tsara, enoy tsara, arao tsara fa ilayntsika mahalala ny famarinana io. Fa fatatsika tsara le mety tsy voaresaka androany dao le Babilôna. Mety mbola resantsika amin'ny heriny sy ny amin'izay toy fa zay afaka resahana androany aloha resantsika. Genesisy toko 1:10. Andiny voalohany. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha ny findrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinary izy ka nonona teo. Ary nyresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika. Ka ny tampony atakatra ny lanitra dia anao izay azontsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra sika. Dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehova, indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny hataony. Koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka sika idina ka hoeny eny no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy. De tao nampielezan'i Jehova azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra. De nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela. Na ery ambany misy hoe fikorokoroana. Fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra. Ary tao no nampielezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany. Amen. Teo no nanomboka ny amin'ny resaka hoe Babilôna na Babela. Tantarany zanak'Andriamanitra ny olombelona dia ray fiteny izy, ray fanonana izy. De inona voalaza? Nanao tanàna lehibe de nanao trano de manao tilikambo matakatra tray izy izy. Matakatra tany an-danitra. Zay le fomba fijery. Le fomba fijery dia fomba fijery babilonianina. Le fomba fijery babilonianina dia fomba fijery mifanohitra amin'ny fijerin'Andriamanitra. Tsy araky ny
sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny plan napetrak'Andriamanitra, tsy araka ny vina sy ny rafitra napetrak'Andriamanitra. Inona nataon'ny olombelona rehetra? Ndaotsika iray toerana fa tsy fampisaraka, dia ndaotsika hanao tanàna lehibe anankiray, dia ndaotsika hanao tilikambo, dia anao zay hampalaza, anao anarana avy eo, dia anao zay hampalaza an'io anarana io. Tena ninona ny kororoan'Andriamanitra le izy? Satria hozy izy hoe memanakaiky an'Andriamanitra, ajereo le zavatra soratany eo hoe tsisy azo sakanana ntsony ny zavatra rehetra ataony, dia ndao aparitaka. Ny fomba nanaparitahana azy, inona ny teknika nampiasain'Andriamanitra? Novaina ny fiteny. Tany ambony tany ny teny eo, andefa aso brika e, tery atapony tery, tonga avany nefa fasika nita. Satria le brika ry efa miteny espaniola ry efa tsy brika tsony, efa teny hafa. Nkorotana le izy zany, dia tsy vita tsony le tilikambo Babilôna, dia rava teo le izy, dia niparitaka. Zay natonga hoe Babel. Définition zany hoe Babel, Babilôna dia confusion. Dikany hoe confusion dia fifangarona. Dikany hoe confusion dia tsy mifankahazo tsony. Zay hoe Babel, tsy mifankahazo tsony le fitenenana. Dia tsy vita tsony le tanjona zay nitratrarana. Satria tanjona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fijery araka ny maha olombelona. Jereo kenike hoe inona ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Andriamanitra e? Verintsika ry aloha ry. Genesis toko voalohany, 2:20. Genesis toko voalohany, 2:20. Inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ny olombelona? Vakio kely ane zay mahita. Ameno ny tany. Genesis toko voalohany, 2:20. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary mazaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Inona le baiko? Marofara sy miabetsaha ary mameno ny tany. Dikan'izay raha tsika reto zao mena baiko hoe mabetsaha, marofara, mameno, dia inona zany tokony ataontsika? Paritaka tsika. Fa raha tsika tena hoe alohantsika tsy paritaka fa asiana etazy ty dia fianakaviana ray eo ambony ao, dia ndray ary ambony ary, dia ndray ambony ary, dia eto foana tsika. Araka le sitrapon'Andriamanitra ato ve zay? Tsy araka le sitrapon'Andriamanitra ato zay. Dia raisitsika indray io zao tamin'ny andro ny Adama sy Eva io. Zay ny baiko napetrak'Andriamanitra, mandehana, mameno tany, miparita, miabetsaha, mampanompo azy. Dia tapitra ny andro ny Adama sy Eva, tonga teo amin'ny andro Noa, nisy ny safodrano dia nisy tontolo vaovao. Fa atao amin'iny tontolo vaovao iny ny baiko n'Andriamanitra dia mbola mitovy ihany. Dia tsika indray Genesis Genesis toko fa dia Andriamanitra baiko napetrak'Andriamanitra taminy dia tahaka an'izay koa hoe dana mabetsaha koa nareo, mameno ihany koa ny tany. Genesis toko fa 7:1 misaotra. Genesis toko fa 7:1. Tapitra ny safodrano ringana daholo zay tsy tao anatin'ny samby fiara, dia nivoaka ny samby fiara zareo. Dia inona indray ny baiko napetraka? Ary Andriamanitra nitsodrano an'ny Noa sy ny zanany hoe marofara sy miabetsaha ary mameno ny tany, ary nitahotra sy roro anareo azo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Zany hoe ny baiko napetraka dia miparita ihany. Azontsika le izy. Zany hoe le resaka Babilôna, resaka système babilôniana, rafitra, fijery, fisainana babilôniana dia mifanohatra amin'ny an'Andriamanitra. Mifanohatra amin'ny filazantsara, ary démoniaque io, raha azo lazana azy mihitsy, satanika io. Satria nahoana? Ny olombelona no maître, ny olombelona no mifehy, ny olombelona no lohany, ny olombelona no mahavita tena. Azontsika le izy. Dia zay le rafitra babilôniana. Ary io rafitra babilôniana io misy babilôna politika, babilôna
ara-pivavahana babilôna ara-toekarena zay eto amin'ity zao tontolo zao ty de apetraka ny tompo amintsika mba ho fantatsika tsara hoe zay babilôna zay hoe tsy araka ny tenin'andriamanitra io efa nakorotan'andriamanitra le satria tsy sitrany hoe lasa mitambatra izy ary le babilôna zany de hoe zay tsy mila an'andriamanitra zay le babilôna de zay mavita azy zay no ivony zay no mahay zay le babilôna foto-kevitra fomba fijery babilôniana mifantoka ny olombelona no ivony hoe mahay ny olombelona mavita ny olombelona matafavoaka ny olombelona ataoko hoe maleo tena ny olombelona de zay misy le rafitra babilôniana de ho atsika zao a natao le tilikambo io a tsy vita le izy de naparitaka daholo ny olona rehetrarehetra de any a Bruxelles any amin'ny trano be an'ny Europa de le trano narafitra ao a le karazany tilikambo amin'ny babilôna mihitsy zany hoe tsy mivitaina hatrany farany le trano fa modina sina tsy vita zany le izy eo ambony eo e dany hoe mbola tiany olona toizana ihany le resaka babilôna azo zareo le izy mbola tiany olona toizana ihany le babilôna de ozy anao tanàna de ampapalaza azy le centre commercial nao nge babilôna ohatra zao anao mandeha hoe anao tanàntsika de anao ampalaza azy zona zital zay zao le tanàna zital mampalaza azy le anarana zital de hitanao ao daholy misy kiraro ao misy vary ao misy loka ao misy pharmacie ao daholy tsy mihetsiketsika eo mbola endriky le babilôna koa iny mbola endriky le babilôna iny mandeha ndray anao galerie smarta tanjobato smarta le anarana ery ambony ery mampalaza azy ao daholy tsy mihetsiketsika ao fa tonga de ao anao volo de ao hijery zava-maneno de ao hividy telefôna de ao hisakafo de ao zay ilainao rehetra de ao zay le babilôna tsy mihetsika eo fa ao fotom-pisainana tany amin'ny Genesis toko voalohany izy zany hatram'izao ary mbola mitohy io de mahita centre commercial be da be foana La City tsy mahita an' Jesosy ao ianao rendrarendrany ao rehaka mompo zao fiaina zao la vola ianao miditra ao tsy tran'andriamanitra iny anarana hoe FJK FLM sinisisa trano tony trano rehetra fa ny tena tran'andriamanitra de izy zaho sy ianao fonena ny fanamasina de verina ary am'le babilôna taritsika ahoana inona natrafetany an'le trano briky de inona koa inona le asphalte misy manateny frantsay io goudron rihatra zany rihatra sy briky zany ve nisy ho azy sany foronina namboarin'olona briky de le namboarin'olo iny nanamboarana an'le trano ary ny vato ve nisy ho azy sa tonga de eo tonga de vita tonga de nisy da namboarin'andriamanitra nisy ho azy nisy tonga de nisy be da be ny olona novain'ny babilôniana tsy lasa vato tsony fa lasa briky aza manaiky ho lasa briky tsony ianao fa vato ianao vato velona atao tranon'andriamanitra fa tsy briky anaovana an'le babilôna tilikambo de misy anarana sika zay mino afa tsy ao anatin'izay daholo tsika fa ilayntsika le fampianarana no zaraintsika any amin'ny hafa fa be da be ny olona neny nan'olo tena ho an' Jesosy fa mbola briky avy eo lasa briky inona le briky vita ho azy anga io trano io tilikambo io hoe vitavita foana ahoana zany le hoe tsy maintsy mitondra carreau zay tsy mitondra carreau tsy tsofina rano ezaka carreau amin'ny tanany babilôna de forcena hitondra carreau izany lui de zay tsy mitondra carreau mitokana ary mihitsy fa zay mitondra carreau mitokana eto de le mitondra carreau tsofina rano re olona babilôna mahazo amin'ny tompo amin'izany natao briky le olona inona sakafo menarana vovoka vita amin'inona ny briky vita amin'ny vovoka
ho an'inona zany ny brika sakafon'ny menarana zany ny vovoka brika ny olona raha vao mbola brika mbola vovoka menarana mihinana azy menarana mihinana azy ary izy io menarana io satana io ary ao amin'ny Korintiana faharoa faharoa ambin'ny folo dia matahotra azy sao dia tratra ny saim-petsin'ny satana nareo hiala ny fahatsorana ao amin'ny Kristy dia rehefa miteny le satana resahana io tsy hitanao io satana io fa le hoe apôstôly santoka mpampianatra santoka mpaminany santoka le mpaminany santoka apôstôly santoka mpampianatra santoka pastera santoka reny zany le menarana moderna dia reny le mihinana le briky tsisy olona mihinana briky ato sao dia raha tsy hina briky azonareo ve le hevitra ara-panahin'le babilôna ratsy be io resaka babilôna io tsy maintsy mandoa didy ianao mampalahelo be nge le babilôna misy olona maty a dia hoe ampidirinao am-piangonana efa nandoa didy ve io olona io zay le babilôna efa nandoa didy ve io maty io zay vao ampidirina ato am-piangonana zany moa mbola resaka resansika ho tsisy faty ampidirina any am-piangonana zany rehefa maty io dia alevina raha manaiky no fanjakana hoe alevina eny hoe dia alevina fa ny fanjakana tsy haiko misy autorisation 3 andro aloha zay vao alevina fa tsisy faty entina any am-piangonana zany tsisy antrano fivavahana inona moa no ilana an'izany parenthèse zay fa mbola ho avy amin'ny tantaran'ny fiangonana tsika parenthèse zay raha tsy mahaloa vola ianao tsy mahazo vatapaty dia ianao mamorona vatapaty rero anao mampalahelo izay le babilôna babilôna mandoa vola be vao tafiditra babilôna zany niezaky ny tena dia niezaky ny tena no mahavovonjy niezaky ny tena no matafavoaka raha tsy manambalam-bola ao babilôna dia miatakataka fampalam-bola no ao amidy billet déjeuner concert aiza nisy fiangonana anao déjeuner concert babilôna manao déjeuner concert mila dénoncer ny babilôna tsy miditra amin'ny resaka rafitra babilôna ihany zany tsony ny mpino zanak'Andriamanitra ry Petera sy ry Paoly sy ry Jakoba tsy tao anatin'ny resaka rafitra babilôna ihany tsy maika ananao trano sy tanàna ampahalaza azy ry Petera sy ry Jona sy ry Jakoba tsy maika ananao tilikambo ambony be ry Petera sy Jona Jakoba dia nanisy anarana hoe saina na MRE na miara-manompo na iza koa le anaika akanjazavavy any beoririka finoana sy fanasitranana sisisa anarana rehetrarehetra io zany nge le anarana babilôna ihany e teneniko anareo tsy zany satria nareo efa mpianatra ny tompo mianatra dia lazaina tsara le izy fa ianao dia izy ianao vato velona ianao za vato velona fa babilôna izy misy ianao sa ekisa babilôna taiza ianao fa zay tena hoe tsy araka ny tsen'Andriamanitra zany le babilôna dia le olona tsisy fiainam-panahy tsisy fahafahana afaka amin'ny fahotana afaka amin'ny fijangajangana afaka amin'ny fahalotona fa le brika ao dia hohanina ny vola alaina ny vola alaina ny fitaovana alaina ny tômôbila iasahana alaina ny fananana alaina ny entana rehetrarehetra anaovana ny babilôna ho malaza fa tsy Jesosy ny malaza ny tsika anarana tokana no ankalazaina dia iza Jesosy Kristy irery any mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandolian'ny lohalika rehetra ny any an-danitra ny any aty-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy hoe katôlika na protestana zavatra maro samihafa tiako apetraka amintsika foana zany efa henontsika zany fa tena tiana apetraka tsara hoe naninona moa tsika tsy antsony tsy antsontsika satria tsy sitrapon'Andriamanitra le izy tsy vision an'Andriamanitra le izy dia misy tena ianao hoe nareo manavakavaka nareo tsy tia nareo miseho azo zavatra miseho azo mahay dia miatakataka ny tompo misy miteny hoe mivoato ao babilôna ny tompo misy no miteny mamebaika hoe mivoato ao babilôna mivoato eo aminy mahafinaritra anahy fa nisy iray aman-dreny zay anakiroa tesy efa tatoato izy zay fa tonga foana mianatra tonga eto amin'le fotoana isaky ny amin'ny sivy taloha izy io dia mpitory teny any mandehandeha any rehefa mitory teny any izy dia ao amin'le toerana andehanany dia misy mbola mitory fahafolo-karena mbola mitory anara-pivavahana mbola mitory olombelona
dia izy nefa mangataka DVD aty hany dia nomeko azy ny DVD za tsy niteny azy nina mihitsy fa zaraiky fosiny le teny zaraiky fosiny le teny dia efa hitako hoe tsy aritra le fitoriany ihany satria zao Babilôna le andehanany Babilôna le hitoriany dia mandeha izy nitory dia ny farany izy niteny tamiko androany tena tsy mitory any amin'le manao fahafolo-karena ntsony zay ozy izy tsy mitory any amin'ny hafa ntsony zay fa izy sao dia misy fiarah-miasa afaka atao saotran' Jesosy satria tena nesorony tompo tao Babilôna misy amin'izay izy tsy misy marimaritra iraisana sy fombafomba iarahana ntsony fa tonga dia mivoaka azo zareo mivoaka tao Babilôna tsy mitovy fomba fijery tsy mitovy fomba fisaina tsy mitovy fomba fiasa dia tsy afaka hijanona ela any amin'ny Jeremia any moa misy an'le hoe niezaka namonjy amin'ny Babilôna zay Jeremia 51 merci niezaka namonjy amin'ny Babilôna zay niezaka nanasitrana amin'ny Babilôna zay fa Babilôna tsy sitrana vakio kely a Jeremia fa raiky amin'ny 50 andiny fasivy ao ary vakiko a nitady anasitrana ny Babilôna izahay nefa tsy nety sitrana izy zay a le mirahala ray aman-dreny nitory zay zany efa nitady anasitrana ny Babilôna izy fa tonga tamin'ity Isaia 51 ty tsy nety sitra ny Babilôna inoko tsika rehetrarehetra zao efa matsapa an'izay io Babilôna isy afaka io efa rafitra efa mipetraka hatramin'izay io ary tena hoe guerre zany io entre ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'olona dia tsy afaka mihitsy io raha te hoe anova ianao anova katôlika zany hoe rafitra katôlika zany tsy tafaova ntsony rafitra katôlika rafitra FJKM zany tsy tafaova ntsony zany fa misy olombitsy ao voasitona ohatra ny Lota nisorona tao Sodoma sy Gomora dia misy olombitsy ao mety ny tompo ny ampiasanao ao fa rehefa afaka atao zay kôta zay ozy ny tompo hoe miala tao amin'izay dia ozy izy hoe nitady hamonjy amin'ny Babilôna zay nefa tsy nety sitrana izy nitady hanasitrana ny Babilôna zay nefa tsy nety sitrana izy afo izy ka andeha isika samy andeha ho any amin'ny tanytsika avy fa mahatakatra ny lanitra ny elony amitehaka amin'ny raona azosika ve zany zany Babilôna zao miteka any an-danitra mihitsy ny elony satria ahoana ao Babilôna ao a fijangazanganany ao pastera mampirafiny ao pastera mangalabolany ao ao Babilôna ao a fijangazanganany ao karaoké no atao ao so mamafinaritra manao resaka chorégraphisme mandindino atao ao lasa sanatria ohatra ny basikoro le trano atao hoe trano fivavaha tonga amin'le an' Jesosy hoe ny roan Jesosy mihitsy satria trano atao trano fivavahana ozy nefa ataonareo zofiren'zio la any hoe lasa kilalao divertissement ny ao Babilôna rehefa mandeha anao amin'ireny grande surface centre rehetrarehetra reny a divertissement keny ao misy manège kely misy toboggan misy misaotisaoty zay izy raha économique sy resaka ara sosialy dia raha ara-pivavahana koa izy a distraction koa ny ao tsy hitoriana aminao zany Jesosy hiveriny zany tsy hitoriana aminao zany Jesosy atao hoe masina zany ary mila masina ianao tsy hitoriana aminao zany hoe tahotra an'Andriamanitra sy ny fahamasinana zany fa ny ao matériel vola rafitra investissement structure infrastructure resaka fanorenana eto tany dia briky ny ao dia lany fa ninjay ianao miovavato ao tsy afaka miaraka ny vato sy briky dia mialy ianao fa tsy sitraky ny tompo dia am'izay ianao le lazain'ny olona hoe sekta aiza le misy an'ileo mivoato ao Babilôna aiza misy hoe voato ao Babilôna akamantatra any amin'ny apokalypsy toko 20:24 mbola toizana amin'ny heriny ty Babilôna ty a fa zay aloha raisitsika tsara mbola iresaka an'izany hoe Babilôna lehibe zany andininy faharoa toy ataoko amin'ny andininy faharoa aloha ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe
rava Babilôna lehibe ka tonga fonenan'ny démonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Zay Babilôna dia inona? Fonenan'ny démonia, fonenan'ny fanahy maloto akan'ny vorona. Tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavon'ny firenena rehetra ary ny mpanjakany tany nijangajanga taminy ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny tiavany io ny zava-mahafinaritra ny tena. Mbola jerentsika daholo zany fa eo amin'ilay hoe andiny faefatra ary narefeo raiko avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Tsy sitranao Babilôna io fa ianao no mila miala. Ianao no mila miala. Zay le baiko. Marka 2:20 any amin'ny andininy farany. Matthieu 7:20 farany. Tovy amin'ny baiko nahazo ny nomenany Adama sy nahazo nomenany Noa ihany ny baiko omena fiangonana. Aonao izy mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra miparta. Atsika le izy dia tsy hoviana antsika mihitsy zany ny ananga na toko-pivavahana anangana anarana ampalaza antsika satria tsy rafitra Andriamanitra zany. Moyen fotsiny ihany fitoriana ny hoe miomana eo anan'Andriamanitra ao ny site ny radio en ligne sy ny maro isan-karazany fa tsy atao ankalazaina le anarana fa Jesosy ihany no ankalazaina ary ny olona rehetrarehetra hiverina ho vato. Alleloia. Fa inona no nataon'ny Satana moa tamin'ny nakafanahan'i Jesosy? Ovay mofo izy ireo vato ireo. Dia Jesosy tsy nentina nanova ny vato lasa mofo. Tetika Satana zany dia zao ny olona rehetrarehetra vato velony io ovaina mofo sakafo hohanina azonareo. Zay le Babilôna. Tsisy mahazanak'Andriamanitra intsony, tsisy mahafamasinana intsony, tsisy le trano arafitr'Andriamanitra intsony. Fa ianao raha vao mitady ho mafimafy vato izy lavon'ny olona ianao satria ny vato koa ny lavon'ny mpanao trano. Dia ny vato marobe zany lasa briky zao, vato marobe lasa mofo zao hohan'ny mpaminany santoka sy ny mpampianatra tsy izy rehetra. Fa ianao anie le vato velona, le trano arafitr'Andriamanitra, lay any amin'ny izy tisy teo, any amin'ny mpanjaka any raha tsy diso izay rehefa nanorina trano ry Solomona dia vato izy izy tsy mikapaina fa tonga dia vato napetraka, tonga dia vato napetraka. Mandra-pahatonga an' Jesosy tsika mba ho tonga le vato tsara paika zay. Dia zay le anarantsika eto foana. Amen. Amen. Zay santionana an'izay aloha. Toizantsika indray izy firy moa zany manaraka 19 toizantsika indray izy amin'ny 19 fa zay zava-dehibe hoe tsy resaka ahoana moa zany tsy resaka avonafina zany io nivoaka amin'ny Babilôna io hoe azosika amin'izay le hoe Babilôna aloha sy ny Babilôna sy ny tetika ny rehetrarehetra sy ny rafina rehetrarehetra azosika le izy. Dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mivoata ao tsy zany hoe tsy ambo tsy hoe fankahalana tsy hoe tsy fitiavana fa zay le baiko n'Andriamanitra hoe tsy aran'ny fahalotona sy ny kapoka ao ianao dia mila mivoaka ihany koa ianao dia ao amin'i Jesosy. Amen. Mihaino fampianarana ozy izy fa tsy mijanona amin'ilay toerana izy anefa le ao. Ok. Izao toetra ny fanahy. Izao toetra ny fanahy fa io zany rehefa radio babilonianina io dia radio babilonianina io tena za tsy afaka metraka amintsika hoe aza mihaino tsy mahazo mihaino, za tsy mametraka lalàna fa fanahy no enoy. Fanahy no enoy fa tsy afaka metraka za zany raha eto tsy metraka rafitra aminareo mihitsy dia ambolavola anareo ohatranahy ty enonao ty tsy azo enonao tsy amelista an'izay tsika afaka ao amin'ny tompo manana fanahy ny fahafahana dia enoy ny fanahy
mibitsika aminao rehefa mahainao anao ka tena ozy ny fanahy hoe tena tsisy zany pianao ny radio de ny fanahy le izy hoe tena maloto zany tsy mety zany na misy mitory ary io fantatrao le zavatra lazaina fa fantatrao nefa le olona tsy fanahy fa miteny aminao hoe tsy ny afatra hoentiny ihany jerena fa le olona mitondra an'le afatra mihitsy zay zany zava-dehibe tsy zay zany le zavatra anankiray de zay zay ve le hoe aza miray latabatra aminy anisan'ny aza miray latabatra aminy zany me mandroso tsy inona ny teknôlôjia de mety hoe miray latabatra ihany ianao fa distance any mihaino an'le radio fa ianao tsy ao am'le toeram-pivavahana nefa ianao a misy fanahy misy lien zany misy lien d'âme misy firaisan'ny fanahy de ohatrany tsy any ianao zany fa ianao mitovy foto-kevitra nefa mitovy fijery de tsy mety aiza misy an'izay hoe noho ihany ny tenin'izay de inona ny lazainy jereo tsara le baiboly a jereo tsara le vaky teny a de jerentsika manaraka fa misy contexte foana zany resaka de hita eo fa ny akoho ary nge ampitenen'i Jesosy rehefa hiteny tamin'ny Petera akoho ary ampiteneniny ny apondra ary ampitenen'i Jesosy ny fahitana an'ity zao tontolo zao hatramin'ny 2015 ty nge tsy kristianina tsy olona pino nahita azy fa ny mpanjaka Nebukadnezara nahita an'le statue fa i Daniel no nilaza an'le heviny avy eo any hoe tompo tsy voafetratsika amin'izay zavatra rehetrarehetra fa tsika fotsiny tsy amin'le fisainana babilonianina tazomy tsarany ihany ny fanontaniana rehetra mola toizatsika amin'ny fampianarana amin'ny heriny vavaka tsika eo ay diso famantananao ra fa am'lady amin'ny heriny androany sotra ray malalo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao nampafantarinao anay ny famarinana fa izay no vato velona izay ny trano fanahy ary ianao mpanapaka ny tranon'Andriamanitra dia ianao Kristy misaotra fa ianao nanafaka anay tamin'ny tsy famarinana rehetra ary mbola hanafaka anay petraka aminao ndra lasaina bavy rehetra ato ho tany lonaka ny fony andairan'izany teny zany ary anova azy tokoa zany teny zany ary ampijoro azy tsy voahozongozona Jesosy fa hitoetra ao aminao fa ny anarana malaza sy ankalazaina dia ianao ihany Jesosy saotra ray malalo fa namasina meno hitarika anay hatrany amin'ny marina rehetra amen